Coucou. Mbola hoe zanakasikara tonga soa foana ianareo ako mifandariny kalako base isaorana ihany ianareo dia ahoana ilay milely voalohany mila fanomanana ve tsara ilay mila fanomanana amin'ny ankapobeny moa zany mampalahelo isika malagasy tsy mila manomana fa taitaitra entiavana na ny toerana tokony anaovana ilay izy ara lasa toerana tsy mba mainona moa zany mba toerana mba mahafinaritra ny mifankatia mampalahelo tsy mba misy ilay romantika fa atoro zany ho an'ny tanora vao hisontra hoe inona zany tokony atao raha ohatra ka voalely voalohany efa nanao an'ity publication ity za tany soratra nataoko fa androany zany mba hazavaiko ilay izy amin'ny atsipirihany mba zaraina amin'ny vidéo satria hafa ihany kokoa ilay zaraina amin'ny vidéo mihoatra ilay soratana kely ery satria misy resaka ilay mba ohatran'ny hoe mila tsy maintsy hazavaina be zany ilay soratana koa mankarary andoha be indraindray dia inona ary voalohany mbola averiko ihany ilay hoe madio mila madio ela sy indry sao dia olona efa narary taria koa ny olona miaraka amin'ny elana miaraka tamindry nefa ela voaelely indry voaelely ny vehivavy moa zany tena victime anatin'izay fotoan'izay tratra ho foana ilay vehivavy entan'ny mpitiavana dia lasa voafitaky ny lehilahy fa ilay madio ny ianareo anankiroa vakana rehetrarehetra esorina volo ato ambanin'ny bonga feno volo mitoetra any amin'ny lavabody feno volo tsy le lavaka lavabody akory fa manodidina eo jereo fa misy volo ao rehefa misasa dia tsy maintsy tazana raha olona mifankatia ianareo dia ianareo fanala lesy tsy misy olona tsy misy maharatsy an'izany manaraka toerana mba jerena mba toerana tonga dia romantika tsara tarehy no iarahana ary tsika ke ilelyntsika ataontsika tsara be mihitsy ilay izy izay dia anisany mba tsaratsara ilay izy mba mankafy tsara eo amin'ilay hoe ampiditra an'ilay lataka ekena aloha hoe ny vehivavy moa zany ilay matahotra volo io satria ilay hoe vakiana ilay vody dia lahy tsy tokony hoe anery ilay zanak'olona lahy ma tsy mamaika be foana zany ilay tena maika vakiako raha angaty ohatra mahafinaritra be ilay mamaky vody nefa lahy efa nilely be dia be tarehy ambadika tarehy efa foana ny tratra mampalahelo raha tsy mazoto madama ilay vehivavy ho vadiny lahy dia hajanona aloha matetika moa zany tsy maintsy marary foana rehefa ilay miaraka voalohany indraindray ary mety miaraka fahandroa fahatelo fanefatra fahadimy andro any izay vao afaka dia matetika ihany koa hoe misy raha mivoaka ny alalana vehivavy hoe rehefa virjy moa zany dia misy ilay hoditra manify antsoina hoe hymen izay ao anaty lalan-jaza ao roa santimetatra miala amin'ny lalan-jaza misy anazy dia lahy mampiditra lataka ihany dia efa mahafantatra hoe oay ary ohatran'ny namaky zavatra za teo sampany lahy ilay izy dia izay matetika ihany koa misy raha tsy manantoe-batany koa anefa ny vehivavy indraindray kosa mety hoe tsisy raha fa ilay hymen no mampiavaka anazy dia ahoana izany ilay position ny vihetsika amin'ny mahaenao ilay mbola kilasy ambany amin'ilay izy vao miditra maternelle dia ianao kory tsy voatery tonga dia ianao hoe kilasy maternelle tonga dia anao baccalauréat anao stage efa za ty mbola kilasy maternelle tsy possible mihitsy izay ny vihetsika zany atao mba fihetsika tsotra ambon'izay ihany koa ilay préliminaire zany mba miezaka ialahy ho an'ny lehilahy manao izay ampientana tsara madama mba ho tsara ilay izy satria raha vao ohatra ka hoe tsy taitra koa madama amin'ilay izy vokatra hoe na ilay vehivavy ary ohatra matahotra fa mody manaikinaiky fahatany fotsiny manapinapimbavy menamenatra fotsiny dia dika izany tsy afaka manery ela rehefa manao vaozavatra tsy maintsy sarotra foana ohatra ianao ilay mandeha miasa rehefa hiasa voalohany ianao tsy hainao ilay izy tsy hoe tsy hainao izany fa ilay hitondranao anazy hoe somary sahirakirana ianao fa rehefa zatra ianao dia mandeha ho azy ohatr'izay ihany koa ny lely rehefa ilay voalohany isa mba atao amin'ilay préliminaire tsara be préliminaire tsy maintsy atao tsara foana izay vao mampiditra lataka dia mba atao amin'ilay tsotsotra mba tsy hamparary sy tsy hampijaly amin'ny madama dia asiana foana ilay manao bitsibitsika lavanify io aiza ny tindripy iso aiza ahoana ny tokony atao tsy maintsy ampiana izay ho an'ny vehivavy ihany koa rehefa manaiky indray araka amin'ny lehilahy dia mazoto izay ary izay ilay mbola ilazaiko hoe raha ohatra ka mbola tsy vady dia tsy dia tsara loatra ilay satria lasa miteraka korotana any aoriana any dia izay mankasitraka tompoko